Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity sabata fa 7 ny volana janoary ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mba tahiny manokana ny andro iny ka tatr'izao an'izao alohan'ny dirantsika amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Mitombo Andriamanitra eo misaotra anao izay fa mbola nomena tombontsoa indray an'io dia nahafahanay miaona aminao. Misaotra anao Tompo izay miantso anay mandrakariva indray ny fahasoavanao. Pio izahay ijoro mahatoky ary eno ny fanahy masina izay avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Matenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fanefitra azo antoka. Raina amin'ny Isaia 1:7 manao hoe avia ary hifandahatra isika hoe Jehova fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny oram-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen. Mamela heloka Andriamanitra izany no zavatra tokony hitondra fifaliana lehibe indrindra ho antsika. Vonona izy ary manaiky ny hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha toa isika miazona azy amin'ny teniny ary mahafoy ny fahotantsika. Omeny fo madio isika ary hamponeniny ao anatintsika ny fanahiny satria velona anao fanelanelana ao antsika Jesosy. Saingy tsy maintsy araka ny fanahy no hamantarana ny zava-panahy. Ny finoana velona sy miasa ary tsy miozongozo no mahay mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay mandray ho an'ny tena ny teny fikasana ary mahazo tombony amin'ireo fahamarinana raketin'ny teniny. Rehefa mandray ny teny Kristy toy ny miantefa aminao amin'ny vatana ianao ary rehefa mandray ny fahamarinana ho an'ny tenany manokana ny tsirairay toy ny hoe izy irery ny mpanoty eto an-tany ka nahatonga an'i Jesosy ho faty dia hianatra hitaky hampinoana ny fahamendrehan'ny ray an'ilay mpamonjy izay voaombo sy nitsangana tamin'ny maty izy. Maro ireo izay mahatsapa fa ny kle matoetrany no tsy nahafahany manatratra ny fenitra napetrat'i Kristy izay ho tratrariny kanefa ny any ilain'izany olona izany atao dia ny manetry tena isaky ny indray mandingana eo ambanin'ny tana fitantanana maherin'Andriamanitra. Tsy ny asan'ny olona no hanomban'Andriamanitra azy fa ny toe-tsaina entiny manatanteraka an'izany. Rehefa hitany ny olona mitondra ny enta-mavesany miezaka milonja an'izany ao anatin'ny fanetren-tena tsy ao anatin'ny fitokintena fa amin'ny fianteherana tanteraka aminy dia hampiny ny fahatanterahan'ny asan'izy ireo ka manjary ekena eo amin'iray izany. Ekena ao amin'ilay malala isika rakofan'ny fahatanterahan'ilay tompo ny fahamarinantsika, ny fahalemen'ny mpanota. Ny iray dia mijery amin'ny mpangorahana ireo izay manana fitiavana madio sy torotoro fo ary miezaka ampanetretena ny aina araka ny fitakian'Andriamanitra. Toy ny zanaka mpankatoa ny fahitana azy ireo ka hatafiny azy ny fahamarinan'i Kristy, hatafiny aminao ny fahamarinany mba hahatonga anao olo-marina tokoa. Kanizany teny izany hitondra vokatsoa ny fiainantsika sy hahafahantsika manana rindram-piainana ho ao anatin'ny fahamarinana tokoa. Amen. Vavaka isika. Mitombo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Aoka ho tsapanay lalina ao anatinay ao fa voavony tokoa Kristy maty hisolo ny fahotanay, hisolo ny fahotanay tsirairay avy izay miaina izao fandaharana izao ka tsapanay fa miantefa mivatana aminay tsirairay avy izany fitiavan'i Kristy izany. Anaran'i Jesosy, amen.